Ry havana malala rehetra amin'ny tompo, tononona aminao ny fiadanan'i Jesosy Kristy tompontsika. Ity alahady ity ry havana dia iombonantsika eo amin'ny sahany efitsika hitondranam-bavaka anoanana ny asan'ny sekoly eo ambany ny loha-hevitra hoe anapaka amin'ny fahefany ny tompo. Ndeha ary hitsangana isika rehetra hiredona ny hira fanevan'ny sekoly efitsika. Nde iombonantsika ho fideranan'ny tompo ry havana ny salamo 100. Arahantsika ny hira faharoamben'ny folo ka ny andinin'ny voalohany sy ny andinin'ny fahadimy farany. Iombona amin'ny mpanao salamo isika. Miovy ho an'i Jehovah tany rehetra, manontany an'i Jehovah amin'ny fifaliana, mankaneta eo nateny ny fiovy. Aoko fantatrareo fa Jehovah no Andriamanitra, izy nanao atsika ary azy isika dia olony sy mihinana. Midirana amin'ny vavahadiny amin'ny saora ary eo akiazany amin'ny fiterana. Misaora azy ankalazany iray fa tsara Jehovah, mandrak'izay ny famindrampony ary miasa ny taranaka fara-mandiny fa aminy. Amen.
Ivavaka isika, manondrika ny lohanay izay ry Andriamanitra Tompo, ho mariky ny fanajanay anao, fanomezam-boninahitra anao, dia ianao ilay Andriamanitra ambony sady manerinerina, tompony hery, tompony fahefana, ka mendrika ny ondreanay. Nefa ihany koa marika ho fisaoranay, ho fankalazanay ny anaranao, satria miasa eo amin'ny fiainanay ianao. Maro ny zava-tsoa efa nomenao anay, ny valim-bavaka ny tanteranao teo amin'ny fiainanay, ary izay iombonanay ankehitriny dia omenao izay tombonandro, fahavelomana, hery, afaka miombom-bavaka mankalaza anao. Dia isaoranay ianao koa izay hitondranao sy hitantananao ny fiangonana sy ny asan'ny fiangonana, dia ny fanabeazana an-tsekoly izany. Fa ireny rehetrarehetra ireny dia niara-ny asa mba hahasoa sy hatsaranay, ampiorina tsara ny finoanay, ka andiananay hijoro vavolombelonao ety amin'ity izao tontolo izao ity. Izany no fifalianaiko Tompo, miona aminao indray amin'izao alahady maraina izao, ka dia raiso re fa tena vokatry ny fonay izany. Ary amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no anaovanay ny vavaka. Amen. Petraka ny fiangonana dia irosika riavana amin'ny fankalazana ny tenin'Andriamanitra, dia ny 5 minitra ny ankizy sy ny tanora no irosotsika izao. Manonona ny fiadanan'i Jesosy Kristy ho amin'ny mpianakavin'ny finoana, indrindra ny ankizy sy ny tanora. Tonga eo amin'izany fotoana izany sika dia 270 andininy voalohany no iraintsika hitsangana ianareo ankizy sy tanora rehetra sy izay rehetra ao anatin'ny sampana sekoly alahady. Ivavaka ary isika. Ankehitriny izay Jesosy zokinay eo dia miomana tokoa ny amaky sy andray ny hafatra amin'izao fotoana ho an'ny ankizy sy ny tanora izao. Mitenena aminay ianao ary dia tario izahay azavao amin'ny alalan'ny fanainao masina. Misaotra Jesosy. Amen. Mahazo toerana ianareo. Homany am-pelatanantsika ary ny soratra masina, Jeremia 7:20 andininy 1:20. Jeremia 7:20 andininy 1:20. Rehefa eo am-pelatanantsika eo ambany masontsika izany rankizy sy tanora, ny Jeremia 7:20 andininy 1:20, andesika rehetra hiara iombona amaky izany amin'ny anaran'ny Tompo. Fa izao malala hevitra efanareo ny Jehovah, dia hevitra tonga-piadana fa tsy rotsy, mba hanomena ny fanantenana ny amin'ny farany. Amen. Andeha isika rankizy hamantatra ny tiany Tompo hambara amintsika, satria raha izany no tenin'Andriamanitra dia mampahery antsika sy mitona antsika izany mba tena hanankina
amin'ilay Andriamanitra izay ambara amin'ny loha hevitra hoe manapaka amin'ny fahefany izany tompontsika izany maneho amin'ny alalany izany teniny novakiana tamintsika teo izany, satria izy mahalala izay ataony amintsika. Dia andeha tantara kely anankiray no angalantsika izay mety ho lesona ho ampiarina eo amin'ny fiainantsika. Fa misy rangahy anankiray raika izy any ampitan-dranomasina any izay manana voromailala maro be, mpiompy an'izany izy ary tena tiany ireo voromailala ireo, dia karakarainy fatratra dia tsabony raha misy izay mahazo azy dia omeny sakafo. Fifaliana ho azy mihitsy rehefa maniditsidina eo manodidina azy eo ireo voromailala maro be ireo dia antsoiny ireo dia manatona azy ireo dia omeny sakafo fahanany eo amin'ny tanany mihitsy no hanomezany an'ireo voromailala ireo, tena tiany. Fa izao anefa isaky ny voalohany Desambra dia idiny ao anatin'ny trano makarakara ireo vorona ireo, dia mahatsiaro mijaly ireo voromailala ireo satria tsy mahazo ny fahafahany ao anatin'ny 2 volana be izao. Dia ohatran'ireny gadra reny mihitsy ireo vorona ireo, fa rehefa afaka kosa ny 2 volana dia miverina indray any amin'ny fahafahany. Maninona moa renkizy tanora ny hoe iray Desambra sy 2 volana, satria manomboka ny fitoam-piazana any amin'izany faritra misy azy izany ka mba ho fiarovany an'ireo voromailala izay tsy foindreo mba tsy ho voatifitry ny mpihaza no antony anidiny azy toy izany. Dia izany koa ankizy sy tanora mety miseho amin'ny fiainantsika izany, fa mahasoa antsika. Indraindray tsika mety faly, indraindray malahelo na marary na afampanadinana na tsy afampanadinana aza, dia ireny rehetrareny mila entintsika mandini-tena manoloana ny hoe ilay manapaka amin'ny fahefany ane dia ao amintsika dia misy fotoana tokoa mpandalovina mety ady sarotra izay mety hampijaly antsika, hampiferinay antsika. Nandritra ny taona isika dia ny fehezina tsara mba hianatra. Efa akatoky ny fotoana fanadinana mihitsy izao, mety any amin'ny fifindrana kilasy, mety eo amin'ny fanadinam-panjakana, dia aoka ho an'eritreritritsika mandrakariva izany. Fa ny fahefana efa nomeny tompo antsika raha nilaza ireo mpandinika, mpandalina, dia mihoatra ny ireny memoara any amin'ny solosaina sy ny finday ireny ny memoara antsika olombelona, satria nilazain'ny mpandinika hoe 2,500,000,000 mégaoctets memoara antsika olombelona. Nefa ireny dia mbola entin'Andriamanitra kolokoloina aloha amin'ny fianarana, dia ahidiny aloha isika hidina ao anatin'ny fianarana mandritra ny volana maro, nefa dia mba ahasoa antsika hitondra voka-panadinana tsara no antony ireny rehetra ireny. Ary dia izay indrindra no amerenantsika indray ilay vaky teny teo izay ao amin'ny Jeremia 7:2-10 averintsika izy teo amin'ny anaran'ny Tompo. Fa izao mahalala hevitra hijereko anareo Jehova, dia hevitra tonga fiadana fa tsy lo, mba hanomena ny fanantenana farany hitsangana isika rehetra, ankizy sy tanora, amarana izany amin'ny vavaka ametrahany am-pelantanan'ny Tompo indray izany mampianatra antsika izany. Vavaka isika. Misaotra indrindra Tompo noho ny amin'ny afatra omenao ny ankizy tanora mampahery, satria izay fiaretana nandritra ny fotoana maro dia tsy inona akory fa mba hahafahanay anana fahafahana iriary am-pifaliana rehefa tonga ny fifindrana kilasy sy ny fahafaham-panadinana, dia mba ho tanterahanao sy ho hamarinao amin'ny mpianatra ao izay mahatoky anao, efa nomenao ny fanapahana amin'ny fahefanao Jesosy Kristy, dia ho tahinao ane ny rehetra mba hitoerana izany teninao izany ho tehiriziny fanainao masina. Amen. Maza ho toerana. Ny ra 720 izao no iombona antsika, dia iroso amin'ny vavaka mialohan'ny vaky teny isika ny tenin'Andriamanitra ho vakiana amin'ny fandimby,
aorian'izay ny 1:50 ny andininy voalohany dia iaino ny afatry ny tompo isika. Eo mpipetrahana ihany sika manao nira 9:20 sy 700 ny andininy voalohany. Isika nisotranao zahay ry Andriamanitra tsara indrindra fa be fitiavana ianao sady mpamindra fo. Mankasitraka anao izahay satria mbola afaka miseho eto anatrehanao ka ahafahana indray mandre ny afatra avy aminao sy sitraponao. Ankehitriny ary Tompo dia mivavaka izahay ho an'ireo izay hamaky ny teny mifandimby. Eo ihany koa ny mpanomponao izay hitondra ny afatrao ary ny vahoakanao izay handray izany. Mangataka ny fanahinao masina izahay, hirotsaka aminay tsirairay avy ka ahafahanay mahatakatra izay tianao marina ambara aminay. Koa mitenena Tompo fa mihaino izay mpanomponao. Amin'ny anaranao no hanaovanay vavakay, misaotra raha eo. Amen. Amaky sy hain'ny teny avy amin'ny soratra masina isika arak'izay hitantsika ao amin'ny bokin'ny Isaia. Isaia 40 atomboka amin'ny 9:20 ka hatramin'ny 4:30. Isaia 40 atomboka amin'ny 9:20 ka hatramin'ny 4:30. Rehefa samy nahita isika dia ho vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Eny, Jehovah tompony maro amely azy amin'ny kotopy tahaka namelezana ny Midiana teo am-batolampy Horeba ary nitsorakazony aingany eny ambonin'ny ranomasina ka hatsangany tahaka ny fanao tany Egypta. Ary amin'izany andro izany dia ho afaka eo atsorokao ny entany ary ny bao fitondrany ho afaka amin'ny vozonao ary ny tapaka ny bao fitondrana noho ny fiatavezany. Inzao tonga ny Aiaty izy, mamaky ny Migrony izy ary mametraka ny entany ao Mikmasy. Mihoatra ao Akadilalana izy, ao Geba isika no andry, hoy izy mangofotra Rama, mandositra Gibean'ny Saoly, mikiky mafy ry zanakavaviny Galima, mampandrisy sofina ry Laisy, indrisy ry anatota mahantra, lasa mandositra Madimena, ny mponina ho Gebima mitondra ny entany mandositra. Anio izy mbola mitoetra ny Noba, maninjitra ny tanany manambana ny tendrombohitra Siona zanakavavy dia ny afovoan'i Jerosalema. Indro Jehovah tompony maro manapaka ny rantsany mandinika amin'ny heriny mahatahotra, ary izay mitsoka lava no voakapa, ary izay avo no ahetry, ary kapaina vy ny ala mikirindro, ary Libanona dia alamaky ny iray mahery. Ho toizantsika ny vaky teny. Matio 7:20, andininy 7:20 hatramin'ny 20. Matio 7:20, andininy 7:20 hatramin'ny 20. Mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jesosy nanantona dia niteny tamin'ny kananao hoe: efa nomenay ny fahefana rehetra any an-danitra sy etỳ an-tany. Koa mandehana ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra, manao batisa azy amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina, sady mampianatra azy hitandrina izay rehetra nandidiko anareo. Ary indro izao momba anareo mandrakariva
ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Amen. Ho faranantsika ny vakiteny araka izay hitantsika ao amin'ny epistily ho an'ny Romanina. Romanina 7:20 ny andinin'ny voalohany hatramin'ny 7. Romanina 7:20 ny andinin'ny voalohany hatramin'ny 7. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Aoka ny olona rehetra samy anaiky ho fahefana lehibe, fa tsy misy fahefana fa-tsy amin'izay avy amin'Andriamanitra. Fa izay misy dia voatendrin'Andriamanitra, koa izay manohitra ny fahefana dia manohitra ny voatendrin'Andriamanitra, ary izay manohitra dia azo fahamelohana. Fa ny mpanapaka dia tsy mba atahotry ny manao tsara, fa ny manao ratsy ihany, ary ny tsy atahotra ny fahefana va ny tianao, ataovy ary izay tsara dia azo tery avy aminy ianao. Fa mpanompon'Andriamanitra izy hatsaranao, fa raha ratsy kosa ny nataonao dia matahora. Fa tsy entiny foana tsy akory ny sabatra, fa mpanompon'Andriamanitra izy dia mpamaly handatsaka fahatezerana amin'izay manao ratsy. Koa tsy maintsy manaiky ny olona, nefa tsy no fahatezerana ihany, fa no fieritreretana koa. Fa noho izany no andoavanareo vola etra, fa mpanompon'Andriamanitra mitandrina izany zavatra izany indrindra ireny. Mandoava amin'izy rehetra izay tokony ho azy avy, vola etra ho an'izay tokony andoavan-ketra, fadi-tsiranana ho an'izay tokony andoavana fadi-tsiranana, tahotra ho an'izay tokony atahorana, haja ho an'izay tokony ho atsaina. Amen. Ray masino. Eo am-pitsanganana nanaovantsika ny hira 1:580 ry havana. Aminareo anery havana malala ny fahasoavana mampiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Miaraba ny fiangonana ray manontolo ny manaraka n'izao fandarana izao ny fianakaviam-be ny sekoly Efjekema no ity alahady natokana hitronam-bavaka ny sekoly Efjekema sy ny asa fanabeazana sahaniny ity, ary ny fiadanan'ny tompo ane ny fandreseny ny herin'ny fanahy masina hitoetra amintsika mandrakariva. Ny ten'Andriamanitra ifampahirezantsika ry havana dia arak'izay hita ao amin'ny Matio 7:20 ny 9:20 hatramin'ny 20. Matio 7:20 ny 9:20 ka hatramin'ny 9:20. Izany tenin'Andriamanitra izany no andraisantsika vatsy-panahy ry havana, andraisantsika aim-panahy hivelomany ny fiangonana sy ny fianakaviam-beny ny sekoly Efjekema manerana any Madagasikara. Ity perikôpa ity izay miresaka momba ny fanabeazana, ary fanabeazana miorina ao amin'i Jesosy Kristy,
fa fanabeazana na ny rahan' Jesosy Kristy ho ataon'ny fiangonana ihany koa. Ino ary avana no afatra azy tsika raisina avy amin'izany tenin'Andriamanitra izany. Ny voalohany indrindra dia ny hoe any Jesosy Kristy ny fahefana any an-danitra sy ety an-tany. Any Jesosy Kristy ny fahefana any an-danitra sy ety an-tany. Hoy Jesosy Kristy, efa nomena ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany. Hitantsika amin'ny 9:20 tapany biza. Milaza zany fa Andriamanitra mihitsy no nanolotra azy ny fahefana feno hanjaka ety an-tany ka hatrany an-danitra. Izy raha teo no nahariana izao tontolo izao araky ny voalaza hoe izy no nahariana ny zavatra rehetra, ary raha tsisy dia tsy nisy nahariana izao zavatra rehetra izao na dia iray aza. Izy no nisim-piainana ary ny fiainana ny fahazavan'ny olona. Jaona 1:9 sy ny 4. I Jesosy Kristy no nahariana an'izao zavatra ary rehetra izao satria Andriamanitra feno izy, manana fahefana amin'ny zava-boary rehetra no hariany Jesosy Kristy. Mariky ny fananan'i Jesosy Kristy an'izany fahefana zany, eo ny fahariana izay no tanterahany, fa eo ihany koa ny fanehoany tamin'ireto mpianatra, fa azy ny fahefana tamin'ny nampitsahara ny tafio-drivotra sy nampitoniny ny onjan-drano, mba hanehoany amin'ny mpianatra fa izy no mifehy azy. Porofo zany fa manaiky sy maka-to feno an' Jesosy Kristy ny voary manontolo. Ary hoy izy taminy, nahoana no sarotahotra ianareo ry kely finoana, dia nitsangana izy ka no teneniny mafy ny rivotra sy ny ranomasina, dia tonga tony tsara ny andro. Hitantsika ao Matoto 7:20 zany. Ny fahatokina ny herin'Andriamanitra riava dia manala ny tahotra, manala ny aya, manala ny tebiteby, ary mariky ny fankatoavana ny hery sy fahefan'Andriamanitra zany. Riavana malala ao amin'ny tompo, ny fandresen'i Jesosy Kristy ny fahafatesana, ny fitsanganany tamin'ny maty no toko sy porofo tsy azo hidivilana hanamarinana fa tenan'i Jesosy Kristy tokoa ny fahefana ny an-danitra sy ety an-tany. Noho izany ary ekeo sy akatoavy ary antehero amin'ny lafim-piainana rehetra ny hery sy ny fahefan'Andriamanitra. Ary zay ny dikany teny hoe ny fahatahorana an' Jehova no fiandoham-pahendrena. Fa ny faharoa ry havana azotsika raisina amin'ity soratra masina ity, le voalohany teo dia ny hoe any Jesosy Kristy ny fahefana ny an-danitra sy ety an-tany. Ny faharoa kosa dia ny hoe maniraka atsika hampianatra sy hanabe Jesosy Kristy. Maniraka atsika hampianatra sy hanabe i Jesosy Kristy. Baiko nomeny Jesosy Kristy ilay tompony fahefana ny mpianatra ny hoe komandy any ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra. Hitantsika amin'ny 7:20 zany amin'ity toko 7:20 ity. Ny mpianatra ny didin'ny tompo handeha tsy hampisalasalana, handeha amin'ny fankatoavana ny baiko ny tompo, mba hirotsaka tsehatra amin'ny asa fampianarana sy ny asa fanabeazana. Ny firenena rehetra no kendrena ho beazana, izany hoe tsy ny olona kristianina ihany na olona voatokana ihany, fa ny rehetra mihitsy, ary baiko metefa amin'ny olona tsy ankanavaka izany. Ary zay le antsona hoe baiko mampiaty. Jesosy Kristy zany rehefa maniraka dia ny olona rehetra mihitsy, indrindra fa ny mpianany, no irahany Jesosy Kristy hirotsaka amin'izany asa fanabeazana zany. Tia ny sitraka ny asa fanabeazana sy ny fampianarana avokoa, na lahy na vavy, ny olombelona rehetra, na samy hafa firenena azy, ny zaza sy ny ankizy, ny tanora, eny na ny olon-dehibe azy, na ny manan-karena na ny mahantra. Ny votoatin'ny asa fanabeazana zay nofaritan'i Jesosy Kristy ry havana dia mazava tsara eto. Zao ny voalaza amin'ny 7:20, manao batisa azy ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina,
fa eo ihany koa ny hoe mampianatra azy hitandrina zay rehetra nandidiko anareo. Ny andininy faharoapolo, ny nandidiny Jesosy Kristy ane dia ny anarahana ny sitrapon'Andriamanitra zany nandidiny Jesosy Kristy. Ny tanjon'ny fanabeazana zany dia ny amolavola foto-drafitr'olona tena kristianina vita batisa ary misitraka mahimaimpona ny famonjen'i Jesosy Kristy noho ny famondram-pony. Fa natao ihany koa hianatra sy hitombo amin'ny finoana ny Jesosy Kristy ilay nitsangana tamin'ny maty, hanana fanantenana ny amin'ny fiainana mandrakizay ary andova ny fanjakan'ny lanitra arak'izay nampianarin'i Jesosy Kristy fony izy tetỳ ambonin'ny tany. Ry ava-malala ao amin'ny tompo, izany no mahatonga ny efitsekema hanao zava-dehibe ny fampianarana ny soratra masina iainana mba hahatonga ny beazina rehetra sy ny mpanabe iaina sy ampiatra ny tenin'Andriamanitra eo amin'ny fiainana ray manontolo. Ny fototry ny fanabeazan'ny sekoly efitsekema ry havana dia mifototra amin'ny fanabeazana kristianina miivo ao amin'i Jesosy Kristy. Fanabeazana kristianina atolotry ny sekoly efitsekema dia fanabeazana mampiaty. Io le antsoina amin'ny teny frantsay hoe éducation inclusive. Beazina ao an-tsekoly avokoa hatramin'ny sembana azy. Ny sekoly efitsekema ihany koa dia mitaiza sy mikolo ny beazina ao aminy sy ny mpanabe mba hiorina amin'ny finoana miorina amin'ny tenin'Andriamanitra. Ary tsy hoe finoana miorina amin'ny tenin'Andriamanitra ihany, fa tena io ihany koa ny toriny sy ataony vaindohan-draharaha eo amin'ny asa fanabeazana izay lofosany. Ry havana malala ao amin'ny tompo, ingane mba ho maro ny fianakaviam-ben'ny sekoly efitsekema no anana foto-bavanonana tena malagasy kristianina ary azo antoka fa handova ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fiainana mandrakizay. Ny fahatelo ry havana azontsika raisina amin'ity soratra masina ity dia ny hoe momba ny mpanabe Andriamanitra. Momba ny mpanabe Andriamanitra. Teo amin'ny fizarana voalohany dia nyresantsika ny hoe any Jesosy Kristy ny fahefana ny an-danitra sy ety an-tany. Teo amin'ny fizarana faharoa dia nandinika ny amin'ny hoe maniraka antsika hampianatra sy hanabe Jesosy Kristy. Fa ny fahatelo ry havana dia izao, sady fampahirezana ho antsika momba ny mpanabe Andriamanitra. Ny andinin'ny faharoapolo amin'ity perikopa ity dia tsodrany fampahirezana nomen'i Jesosy Kristy ny mpianany izay ny raha nirotsaka tsehatra amin'ny asa fanabeazana. Fa hoy Jesosy Kristy, indro zaho momba nareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperana izao tontolo izao. Ny dikan'ny teny hoe momba ry havana dia miandany, miaro amin'ny fahavalo, miantoka ny fiainana, miaraka sy miara-dalana mandrakariva amin'ny Jesosy Kristy ny mpianany. Izany ny hevitry ny hoe momba. Ko raha miteny Jesosy Kristy hoe indro zaho momba nareo mandrakariva dia manambara sy manao faneken'Andriamanitra fa miandany amin'ny mpanabe rehetra i Jesosy Kristy, sady miaro azy, miantoka ny fiainana, mampandresy azy, mampahomby azy. Ko nasambotra azy ny asa fanabeazana dia manampy antsika mandrakariva, ary eo anilantsika tsy mandeha irery isika fa eo ny fanahy masina ilay Andriamanitra manatrika antsika kehitriny. Manampy ny mpanabe, ary tsarovy fa ny mpanabe mahay indrindra dia ny fanahy masina mampianatra antsika hanavaka ny tsara sy ny ratsy. Ny mpanabe mahay indrindra mampahery antsika fa hahazo hery ianareo amin'ny ilatsahan'ny fanahy masina aminareo. Noho izany ary tsarovy ry havana fa io fanahy masina io no manome fahendrena sy faharanita-tsaina ary miaro antsika mpanabe amin'ny ratsy. Tsy ny mpanabe ihany fa araka nambarako teo hoe isika rehetra mihitsy no sady beazina no mpanabe. Dia tokony ho raisitsika tsara ny hoe na ny zaza dia afaka manabe ny ray aman-dreniny, ny ray aman-dreny afaka manabe ny zanany, fa tsy maintsy hoe ny mpanabe ihany dia ny mpampianatra ihany, fa ny mpampianatra koa afaka mba mianatra amin'ny mpianany. Ary zay sy fanabeazana izay na ny ray aman-dreny koa dia manana didy amin'ny asa fanabeazana. Ry havana malala, ho feny ary ny lohahevitra iainantsika mandritra ny volana Jona dia ny hoe
manapaka amin'ny fahefana ny tompo. Any Jesosy tokoa ny fahefana, ary Andriamanitra tsy toy izy, ka ekeo ny fahefany anapaka feno ny fiainantsika. Ankatoavy izy, angatao aminy ny hery sy ny fahefana mba hitondrantsika ho amin'ny fahombiazana sy ny fandresena indrindra amin'ny fanabeazana. Tsarovy ihany koa ry havana fa maniraka antsika Jesosy Kristy mba hanabe sy hampianatra ny mpiray firenena amintsika sy ny olona rehetra tsy hakanavaka, ary tsarovy fa fiantsona manokana ny fiantsonanao ho mpanabe. Ko andeha ary sika hifanome tanana sy handraindraikitra amin'ny asa fanabeazana, ary matoky fa momba antsika mandrakariva na lalandava Andriamanitra amin'ny fanatanterantsika niraka misionera lehibe anyrahany tompo antsika teny asa fanabeazana. Ny fototra sy antoky ny fampandrosoana maharitra lovanjafy, ny fototra sy ny fampandrosoana ny olona feno sy ny olona manontolo, dia miankina amin'ny fanomezan-danja ny fanabeazana sy miankina amin'ny kalitao ny fanabeazana. Ka amin'izao andro ny ivoizana ny antsona hoe fanavaozana izao eto Madagasikara, tsy misy fanavaozana vanona raha tsy miorina amin'ny asa fanabeazana. Dia samy mahery fa miandany aminao, mampandresy ianao lefa nandresy ny fahafatesana ilay Jesosy Kristy mpanabe, ilay fanahy masina mpanabe. Ho amintsika rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo dia mahereza ry havana samy ho tahian'Andriamanitra. Amen. Ivavaka isika. Tompo Andriamanitra io, misaotra anao indray izahay fa tsy diso anjara tamin'ny teninao tamin'ity maraina ity. Ny teninao izay mampianatra anay, mampahery anay fa ianao Jesosy Kristy, ilay Tompo sy Andriamanitra ia, tompo ny hery sy ny fahefana rehetra. Ianao Jesosy Kristy ilay maniraka anay ihany koa mba ho tonga mpianatra amin'ny firenena rehetra. Ary ianao Jesosy Kristy, ilay Andriamanitra momba anay, tsy mandao anay, miaraka aminay isan'andro amin'ny asany rahanao anay. Misaotra ry Tompo, mampahery anay ny teninao. Kanefa koa ry Tompo, miaino ny teninao izay dia mianjahanja ny tsy fahatanterahanay. Fa impiry moa izay ry Tompo, nefa mba nametraka ho loha laharana izany fahefanao izany, misy fotoana izahay ihany ny tompony fahefana amin'ny tenanay. Misy fotoana manahy izahay mitebiteby matahotra sahalany tsy manana fahefana ny Andriamanitra. Mifona aminao izay ry Tompo, raha misalasala sy tsy matoky ny fahefanao. Fa impiry moa izay ry Tompo, ny rahinao dia ny ahatonga ny firenena rehetra ho mpianatra ao, handray fiainana sy famonjena amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo. Isan'izany ry Tompo ny sekoly izay sehatra anankiray hitoriana izany famonjenao izany. Indrisy ry Tompo, mandinika ny tenanay izahay dia mahatsiaro fa tsy tanteraka. Misy fotoana revo anatin'ny hazakazaka, ny fampianarana, ny famitana ny programa samihafa, ny fandaminana maro samihafa, dia manadino.
fa anisany lohalarana amin'ny asanay ny tory ny filazantsara amin'reto tanora sy ankizy beazonay reto. Mifony izay ry Tompo, sy manao lara-pahamena ny fitorenany filazantsara. Ary misy fotoana izay ry Tompo mahatsiaro ketraka, reraka, tsy mahatsiaro fa ianao no mombanay, manadino ny mitodika aminao, mifona aminao zay ry Tompo. Raha misy fotoana ny herinay no enteheranay, misy fotoana izay saim-pantatray, izay fahaizana mampalalanay no toky sy andro entinay manao ny fanomponay ao an-tsekoly. Ianao Jesosy Kristy, ilay mombanay, tsy mamelanay ho reraka na ho ikivy. Izany ny Tompo no mivavaka asetrinay izany teninao izany, ka amin'izao sisa izao dia mpampianatra sy mpanabe, tompon'andraikitra, miankina mahatoky ny hery sy ny fahefanao. Tompon'andraikitra manao ny hirakao ary mahavita ny hirakao, ary tompon'andraikitra mifikitra aminao fa ianao Jesosy Kristy ilay Andriamanitra mombanay. Dia amin'ny anaranao no anaovanay ny vavaka, Jesosy Kristy Tomponay. Amen. Ny raha valo sy efajato ny andininy voalohany sy ny andininy fahafito no ataontsika. Ho anao ry havana izay toritory fo sy nangorangory raha teo anatrehan'ny Tompo, misy ny teny somafaly sitrany orena isitsika, nde hiara hitsangana isika ankehitriny. Hoy ny Tompo, fitiavana mandrakizay ny tiavako anao, izany nampaharetako ny famindrapo ho anao. Koa izay mino ny zanaka no manana fiainana mandrakizay. Voavelary ny elokareo, noho ny amin'ny anaran'ny masina, midy rano tomponsika. Sambatra ny izay voavelany sy voasarona fahotana, sambatra ny izay tsy voavelana ary misitaka na fanahiny. Amen. Iombonantsika ny fanekempinoana apostolika. Mino Andriamanitra sy Mpananatra sy ny Tanàna, ary mino Jesosy Kristy zanaratonga tomponsika, izay tontolona nafanay masina, nateraka nativitsy, nitsaraka napakotodrata, nomonaka amin'ny asozany, marika taneva, nilina tanenenasika, nitsaraka mamana amin'ny fahabe, niakatra mamanakasy, miteraka Andriamanitra Jesosy, avy any lehibe ny tsara greta sy ny maty, ny fanay masina, fiangonana masina manera sokoto zao, fiangonana mila masina, ny famay ankely, zalana tena
mahazo toerana isika ry havana dia tonga amin'ny fotoana enona ny asan'ny fiangonana ny asan'ny sekoly isika izao. Miarabantsika rehetra aminaran'ny tompo ry havana, miaraba manokana ny fianakaviam-ben'ny sekoly no ity andro izay natokana hitondranam-bavaka ny sekoly FJKM manerana ny Madagasikara ity. Toy izao ny tsara ho fantatra sy ny tokony ho ampitaina ao amintsika fianakaviam-ben'ny sekoly. Ny voalohany dia teny fisaorana ny sekoly rehetra tamin'ny fiombonam-po ny firaisan-tsaina tamin'ireo avatsika izay niarany rivodoza kezany fifanohanana moa tiana tenenina amin'io sy ny faneketsika ny fandaminana avy aty amin'ny Vohibe. Isaorana ihany koa isika rehetra noho ny falavorarian'ny sakafon-tsekoly izay natao teny amin'ny fofikry lafy, ary ny farany ny amin'izay teny fisaorana izay dia isaorana ny tompo ny amin'ny falavorarian'ny fanadinana andrana. Ny faharoa ry havana dia tsy ahy mikasika ny tetikandron'ny sekoly FJKM fanentanana ny amin'ny fandavorariana ny famaranana ny taom-pianarana toy ny mahazatra dia ny isaky ny fari-piadivam-pianarana no manao fandaminana manokana ny amin'izay. Fanentanana ihany koa ho antsika rehetra ny amin'ny fiatrehana ny fionamben'ny mpampianatra ny 12 Aogositra 2024 ho an'ny Morondava, ary dia ho ampitaina amintsika tsy ho ela ny fandaminana amin'ny Antsipiriany ny amin'ny fiatrehana izany. Ny farany ry havana dia tsy sy fanentanana ny sapitandremana izay nanatanteraka ity alahady natokana ho an'ny sekoly FJKM ity zany amin'ny fampakarana ny rakitra mba ahafahana manohana ny asan'ny Vohibe fitondran-tsekoly. Toy izay ny tsara ho fantatra ampitaina amintsika ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen. Afatra avy amin'ny Vohibe fitondran-tsekoly FJKM. Isaoran'Andriamanitra no fitarihany sy fitahiny ny fiainan'ny sekoly FJKM tamin'ireo asa rehetra sy andraikitra rehetra no tanterahana. Na teo an'io Vohibe fitondran-tsekoly izany, na teo an'io fari-piadidim-pampianarana, ary indrindra teo anivon'ny sekoly FJKM manerana ny Madagasikara. Eo amin'ny lafin'ny fandrindrana sy ny fitantanana, anisan'ny zava-dehibe nisongadina sy ny fitsanganana sampandraharaha vaovao miisa 3 eo anivon'ny departemanta araka ny fanapahan-kevitra sy synôda lehibe, dia ny sampandraharaha momba ny fanabeazana an-tsekoly sy ny fiarahamonina ary ny fanofanana mpanabe. Ireo rafitra ireo dia natao hanamafisana sy hanatsarana hatrany ny kalitaon'ny asa fanabeazana ho fampandrosoana maharitra sy mateza eo amin'ny sekoly FJKM, ho fanasoavana ireo mpianatra sy ny taranaka ho avy. Amin'ity taona 2024 ity dia hamoaka mpampianatra miisa 750 mianadahy ny IFRP. Ireo dia efa nandalo fiofanana feno sy mendrika ka natokana ho an'ny sekoly FJKM, ko entanina ampitiavana ireo talentssekoly rehetra mba handrainy sy hampiditra azy ireo ampahavononana ho fanamafisana ny kalitaon'ny fampianarana eo anivon'ny sekoly. Tsara ny mampatsiaro antsika rehetra fa manana sekoly fanofanana mpampianatra sy mpanabe isika miisa 2, dia ny IFRP sy ny CFAMPA izany. Araka izany indrindra dia manentana antsika handefa ny zanantsika hiofana amin'ireo sekoly ireo mba hahazoany fanabeazana sy hofanana mendrika amin'ny asa mahampampianatra. Entanina hatrany isika amin'ny fantanterahana ny kitampimbonina sekoly na ny kisy izany, ary koa ny fanomezana ny 200 ny teti-bola avy amin'ny fitandremana tsirairay, na manana sekoly izy na tsy, ho fanohanana mivaingana sy ho fampandrosoana ny sekoly eny fotony. Manentana antsika ihany koa ny ampitombo sy hanome lanjatrany ary hanokana ny rakitra amin'izao alahady ny sekoly nasionaly izao, izay loharanom-bola lehibe hiankinan'ny fampandehanan-draharaha eo anivon'ny Vohibe fitondran-tsekoly. Maro sy mavesatra ny andraikitra miandry ka ilaina ny fandraisana anjara mavitrika avy amintsika rehetra. Mirosotrany isika ny amin'ny fampiantiana ireo zazatra ampahasembanana an-tsekoly, ankasitrahana manokana ireo ezaka vita nitetikasa mahay eo anivon'ny Vohibe fitondran-tsekoly izay manohana ireo sekoly mampianty amin'ny fantanterana izany. Isaorana ampankasitrahana ireo mpiara-miombonantoka rehetra amin'ny fiara-miasa amin'ny Vohibe fitondran-tsekoly FJKM sy amin'ny fampandrosoana ny sekoly. Isan'izany dia MSUIS, DEFAP, ny PCESA, CBM, MFE
CWM ary mitovy ary eo ihany koa ny MMM. Ary indrindra ny ministera ny fanabeazam-pirenena noho ny fanohanana ara-teknika sy ara-bola. Zava-dehibe indrindra ny fanamafisana sy ny famatorana eo amin'ny fiangonana sy ny sekoly, koentanina ny mpitandrina sy ny taletsekoly mba hifanomentanana, hifandray akaiky ka hiara isalay amin'ny fanompoana iray ihany ho fampandrosoana ny sekoly FJKM. Entam-bavaka riavana ny fianamben'ny mpanabe eo amin'ny sekoly FJKM izay mitanterana ny morondava fahazavana tsy mandrefana synodam-paritany fampampianarana larana faina amin'ny telopolo ny 12 ary ny 12 Aogositra taona 2024. Koa manentana synodam-paritany sy ny fampampianarana rehetra izahay mba hiomana ampahavitriana sy handray anjara feno amin'izany fotoan-dehibe izany. Farany, manolotra firarin-tso sy fitahiana ho andreo mpianatra rehetra hiatrika fanadinam-panjakana sy ny fisondrota kilasy izahay, engany azo vokatra mendrika mifanaraka amin'ny ezaka nataony izy ireo, ka ho lohalahara hatrany eo amin'ny fahombiazana ary toetra mandrakariva eo ambany fitaren'ny fanahin'Andriamanitra isika rehetra. Ho an'Andriamanitra rery ihany ny voninahitra hitonian'ny departemanta ny sekoly. Saúde, sair na rua.
Mivavaka isika riavana. Misaotra Andriamanitra raha afaka manatanteraka an'izao fanompom-pavahana izao izahay, entinay mankalaza sy manome voninahitra anao, ilay tompon'ny fiangonana sy ny sekoly, ary manome andraikitra sy fahefana eo amin'ny fitoriana ny teninao, fampianarana ny teninao, ny fanabeazana rehetra amin'ny maha olona manontolo, ny olona rehetra. Sitrakao ho tsara tahaka anao Andriamanitra, tsara sady mpanao ny tsara mantsy izahay, amin'ny fatanterana, ny fankatoavana ny sitraponao izay tsara amin'ny fiainanay manontolo sy ny fiainanay rehetra. Ilaina mandrakariva arak'izany ny fampianaran'ny teninao, fa faniliny tongotray sy fanazavana ny lalanay izany, ary aina ho an'izay mahazo azy sy fahasalamana ho an'ny nofony. Tompo, ny fotoana toy izao dia irosoana eo anatrehanao mitondra ny fangatahana eo amin'izay azahoan'ny fiangonana manatanteraka ny asany. Mivavaka izay ho an'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara, eny hatrany ampitan-dranomasina, amin'izay nampijoroana ho azy ho vavolombelona eto amin'izao tontolo izao, mba tena ho fanasy ny tany sy ho fahazavana tokoa amin'ny fiainan'ny manontolo sy ny fiainan'ny rehetra. Ta io ny asa izay atao, satria ny finoana dia tsy maintsy aseho amin'ny asa, ary ny asan'ny fiangonanao dia mahasahana ny olona rehetra sy ny olona manontolo vatana, saina, fanahy. Ombanao ani ny fiangonanao amin'izany asa fitoriana apetraka ao amin'izany, mba hatratra ny vina lehibe izay mitoetra dia hoe mba ho firenena kristianina ihany i Madagasikara amin'ny taona 1940. Anehoana ny voninahitra ao eto amin'ity nosy ity, fa ianao ilay tompon'ny tompo sy mpanjakan'ny mpanjaka, Andriamanitra velona mandrakizay, ary dia anao ny fahefana rehetra ny an-danitra sy ety an-tany. Mampitoetra an'izany fahefanao izany ianao eo anivon'ny fiangonanao. Fa mivavaka indrindra koa izahay, satria sehatra anankiray lehibe eo anivon'ny fiangonana, ny fampianarana sy ny fanabeazana, ary dia mijoro ny sekolim-piangonana miankina amin'izany fiangonanao izany, manatanteraka an'izany amin'ny njoto eo ambany fitarihinao fanamasina ilay tena mpanabe feno sy tanteraka eo amin'ny fiainanay. Zava-dehibe loatra ny toerana sy ny lanjan'izany sekoly izany, Tompo, amin'ny famolavolana ny zanaky ny fiangonana, ny zanaky ny fiarahamonina sy ny firenena, ka raha te hanana firenena vaniny izahay, fiarahamonina vaniny izahay, mpiarabelona matahotra an'Andriamanitra fa tsy mpiarabelona ratsy fanahy, dia tsy maintsy manome lanja an'izany fitaizana sy fanabeazana izany. Dia iroborobo tokoa ny fanabeazana eo anivon'ny fiangonanao, Tompo, ka mahakendry ny lafi-piainana maro lafy mitombo aminao Jesosy Kristy izay loha, ny misitraka an'izany fanabeazana izany. Eto izahay dia mitondra mavaka ny mpianatra, satria akatoka ny fiatrehana ny fanadinana, na ny fanadinana isondrotana kilasy zany, na ny fanadinana omany ny fanjakana. Tahinao, Tompo, ny ankizy rehetra avitrika amin'ny famerenana ireo izay efa natolotra, ary omeno hery tanjaka fahasalamana ka hifantoka tsara amin'izany, ka rehefa tonga ny fotoam-panadinana dia azo vokatra tsara arak'izay antenaina. Ireo izay hiatrika ny fanadinam-panjakana
dia ho tsara omana tsy atahotra nangororo fa tena hiarika amin'ny pahatoniana eo ambany fahatokiana no fanamasina izay mitarika sy mamelona azy ireo isan'andro isan'andro amin'ny fampahatsiarovana trano ny fitadidiana ireo izay ny anarany dia ho ataona olohany fa tsy ho rambony ary ho ambony fa tsy ho ambany ny mpianatra zanaky ny fiangonanao Andriamanitra misaotra ny amin'ireo mpana be rehetra nantsonao na n'olo tena ho amin'izany isandingana isanambaratonga fa ireo no nataonao fitaovana hatanteraka ny fampitanana izany fampianarana sy fanabeazana izany tananao Andriamanitra manolotra ny tsara indrindra ho an'ny mpianatra dia tafihery tanjaka fahasalamana amin'izay atao rehetra Tompo ka na misy aza ny fahasarotana ny fahasairanana samihafa dia tsy hikoso maso amin'izany fa handroso hatrany satria manana anao fanamasina mpampahery sy mpitaridalana ary mpanolontsaina mandrakariva dia iseho sy handroso hatrany Tompo eo amin'ny toerana sy ny sehitra misy azy eto amin'ity firenena ity eny manerana izao tontolo izao ny sekoly satria rehefa mahay mamaky teny mahay manoratra voabe tsara amin'ny fankatoavana ny teninao ary toloranao ny saina sy ny fahendreny ny vahoakanao Andriamanitra dia androso koa ny firenena iseho sy votra ny tena fanavaozana izay asandratra ankehitriny io fampandrosoana ny firenena teninao no mitondra an'izany fanavaozana izany Andriamanitra ary dia sitrakay miombona amin'ilay vavaka nampianarinao Jesosy manao hoe raina tonga ny fahasanao atao ny siatonao enanao ilakinanany miona iny mianana sakazonay aminano dia hitsangantsika riavana amin'ny hira 2:7 dia ho atolotra ny tsodrano. Raiso ny tsodrano riavana Andriamanitry ny faharetana sy ny fihononana ny ampiray hevitra anareo araka ny Kristy Jesosy mba ho saina iray vava iray ny oerahanareo mankalaza an'Andriamanitra rainy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Petraka isika hanao vavaka mangina. Ho an'Andriamanitra ireriany ny voninahitra amin'ny anarana iray sy ny zanaka ary ny fanamasina. Amen.